ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly fanoeravantsika rehefakotratra tsy nainy faharoa amby roapolo ny volana jona ity ny mofinaina antsika dia ny Isaia toko 7:10 Isaia toko 7:10 fakitsika manomboka indindin'ny fahaizany tsy izao va no fifadiana izay ankasitrahako dia ny amany fatoran'ny faharatsiana sy hanaboraka ny fehiny zioka sy andefa ny ampahoriana ho afaka ary anapaka ny zioka rehetra moa tsy ny izara ny mofinao anonona fa sy ny apetrano ny ory manjenjena ary mba anafinao izay hitanao mitanjaka ka tsy hirimbelona amin'ny namanao ianao fa raha izany dia hiposaka tahaka ny fahazavan'ny maraina ny fahazavanao ary ho tonga faingana ny fahasitrananao ny fahamarinanao lohalalanao ary ny voninahitry Jehovah vodilalanao ary amin'izany dia iantso ianao ary Jehovah amaly eny anandratra ny feonao ianao ary izy anao hoe intia raha isoronao tsy eo aminao ny zioka sy ny fanondroan'ny fanondro sy ny fitenenandratsy ary afoinao anona izay hanina tianao ka mahavoky ny ory ianao dia hiposaka ao amin'ny maizina ny fahazavanao ary ny esipitonao tahaka ny tatao vovonana ary Jehovah hitaritarana anao mandrakariva sady hahavoky ny fanahinao ao amin'ny tany karakaina aza sy hampahatanjaka ny taolanao dia ho tahaka ny saha votondrano ianao sy ho tahaka ny loharanony boiboika izay tsy mety ritra ary izay taranakao no anangana ny farava ela ary naorinahitry ny fony fahagola no amboarinao ary ianao dia atao hoe mpamboatra ny rava mpamelon-dalana honenana amin'ny tany ray masino manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana amen ry havana inona moa zany ny tena zavatra irinao amin'ny fiainana inona ny tena zavatra irintsika amin'ity fiainana feno fandalovany ity inona ny tena mba nofinao eto amin'ity tany izay omen'Andriamanitra andalovantsika vetivety na fotoana 70 taona 80 taona 90 taona omeny tompo anao ity dia eto ry havako malala Isaia mpaminany dia manao hoe tena azon'Andriamanitra omenanao nofinao aminy azon'Andriamanitra tanterahany zany nofinao zany ary eto dia miteny manao hoe azao raha mbola miantso ny Jehovah ianao dia izao tena amaly zany ny faniritsika ry havako zany hoe rehefa mivavaka dia mahazo valim-bavaka izany tsy maniry an'izany ry havako dia izy manao hoe rehefa mba miantso an'Andriamanitra ianao n'Andriamanitra aiza ianao dia amaly ny tompo manao hoe intia dia ny tompo manao hoe izy aminareo tsy mba manofo manao hoe ny taranaka-reo dia ho mpanorin-javatra tsy ho taranaka mpandrava sotoavina tsy ho taranaka mpandrava izay efa manasasara n'ireo ray aman-dreny tany aloha fa taranaka mpanangana ny rava aza zany ve tsy nofotsika ry havako malala nofo faniriana ho an'ny taranakitsika izany engany ny taranaka rehefa nerinany mba tsy androrona ka andrava ny sotoavina efa mba nampianarina azy ny lesony sekoly lahady ny tezana azy ny fampianarana tany am-piangorana ny fiainam-pianakaviana ny lovana velany ray aman-dreny sy ireo zoky teo amin'ny tanindrazana iny amin'ny fanidretsikany amin'izy ireny dia izy manao hoe azo atao zany ny boky ny faminana Isaia mpaminany tsy mba nofinao ve ny taranaka ao anangana ny efa rava hanorina indray ny atry ny fony fahagola tsy efa tsy nofinao ve ny hoe ndeha mijery ny fiainam-pirenena ankehitriny dia ny hoe misy zavatra tsapako ankehitriny ilana mba tiako mba hiverina iainan'ny malagasy iainan'ny tanora ankehitriny iray ny fihavanana tiako mba iainan'ny tanora ankehitriny iray ny fifanampiana ny valitanana ny fiaraha-mio ny fiaraha-mifaly tsy nofinao ve zany ny boky Isaia mpaminany tsy nofinao ve ny hoe ianao mihitsy no atao hoe mpamboatra ny rava ianao mihitsy dia ianao mihitsy tsy mba nofinao ve zany tao fiainanao
hoe anao io de ataon'Andriamanitra fiasana anorona ny zavatra efa rava mety evanana rava io tsy mba nofonao ve zany hoe ianao no mpampiavana fihavanana rava tsy mba nofonao ve hoe ianao nomen'Andriamanitra vola mikarena na fahaiza manao na fahazavantsaina ka hijeriny any ambanivohitra ho any ambanivohitra any misy zavatra rava misy fananana rava misy tanàna rava tsy nofonao ve mba ianao no fiasana ataon'Andriamanitra zany ka omen'Andriamanitra fafahana zany tsy efa mba nanofy an'izany ve ianao fiainanao tsy efa mba nofonao koa ve ianao no manao hoe mpamelon-dalana onenana amin'ny tany zany hoe ianao mihitsy lay mpieritreritra tsy efa mba nofo koa ve tsika hoe ianao mihitsy lay mpieritreritra mpitaridalana mpametolon-kevitra amin'ny fiarahamonina sy ny sisa rehetra mety anankiray amin'izany tsika rehavako raha mety manana nofo tahaka izany tsika dia ho Isaia mpaminany manao hoe ataon'Andriamanitra ho anao zany azon'Andriamanitra omena anao zany zavatra zany raha ireto toy izy manao hoe hamahany fatorany faharatsiny ianao hamboraka ny feon'ny zioka handefa ny ampahorinao afaka hanapatapaka ny zioka rehetra hizara ny mofonao haninao zany hoe raha toa ka tonga ho azy eo aminao zany nofonao zany ny antom-pisianao ozy aza tsy ilay nofonao no aza izakazahana fa izao nda hanajereo ny hafa da hanajereo ny fahorin'ny hafa izy manao hoe mandehany ianao zaraha ao aminao na ny mofonao ampetrano ny oro-manjenjena tafio zay hitanao mitanjaka ary aza mihirimbelona dia ho taterahin'Andriamanitra aminao ny nofinao ny fanirinao eto rehefa malala zany ty boky Isaia mpaminany ity dia manazava lafinjavatra tahaka izao ny zanak'Israely rehefa niverina fa ny fahababoana ka tonga atao amin'ilay 70 taona tany amin'ny fahababoana dia tonga atao amin'ilay toerana nisy azy io izy dia rehefa tonga tao dia mazava ho azy ny zavatra nyvatanina tao zavatra efa simba efa rava 70 taona ny lozanao efa tsisy olona tsony efa olo-kafana ny aina tao dia niverina fa ny fahababoana faharavana dia eto Andriamanitra zany mampana tena manao hoe Andriamanitra ny napodinareo tany amin'ny fahababoana fa izao misy andraikitra raisinareo aminareo saminareo mifampitsinjova aoka ifampitsinja anareo ary hitsin'Andriamanitra mihitsy eto afaka ilay vavaka izy manao hoe satria ny fahadianana zanak'Israely zany nitandrina ny hoe tandremana ny didin'Andriamanitra raha-pivavahana mifady aminy dia ny tompo manao hoe anka tsy ny fifadiana zay akasitrahako anke tsy fifadiana ho an'ny fifadiana inona tokony mifady afa zaiko mifadiko fotoana fifadiana zaoko fifadikanina dia fifadikanina fa inona ny dikan'ilay fifadikanina matoa fady any ianao dia misy heviny matoa Andriamanitra manafatra antsika hifady any ny dikany hoe fifadikanina dia izao tsy andevokanina ianao ny dikany tsy hoe andevony hanina ny hoe tsy hoe baikony hanina fa misy fotoana zany atsapahana hoe tsy mampanina any tsy mihinana ka ny fifadikanina tsy zavatra hoe ho atao fifadiana ho an'ny fifadiana fotsiny ihany na fifadiana ampideraina hoe za mahay mifady anina tsy zay fa izy manao hoe ny fifadiana kasitrahako dia izao da any ianao manao asa soa tsy le ianao mifady anina ny zava-dehibe fa ianao manao asa soa ianao manao fitiavana hoe ty any asan'ny fitiavako asehoko an'ny fiarahamonina rehavako malala amin'izao fotoana ny confinement zao na fotoana ny fiboana izao dia hitantsika mihitsy betsaka rehavako malala ny olona sahirana tena betsaka ary tia nahitra ny kristianina rehavako malala tia nahitra antsika fiangonana misy olona mahavita milahatra sakafo milahatra tohana tosika fameno da ihany tontolo manadiny fifindrana otrikaretina tena anarivony fa tsy mba hoe anjatony olona zay tanatana vava miandry zay fanomezana atolotra rehavako malala inona ny tian'Andriamanitra atao ny mpivavaka ny mpinondravako dia izao manatena ny famindrampon'Andriamanitra izany dia kado omen'Andriamanitra anao fandaotsika
hizara. Ahoana ny endrika hizarana zay reo ny olana de zao ry afako malala zay tonga eo aminao aloha atao aza miandry apitso zay azony tananao mofo ny eo aminao iteneniny io mofo rehefa mofo leny aminao de mofo mazava io vary ny eo aminao de omeo vary izy akanjo ny aminao de omeo akanjo izy zay eny aminao de omeo fotsiny zay azony tananao ary azato ny aminao de omeo azy aza meritreritra raha mbola tsy nakavola tany amin'ny banky achèque rety any rehefa tsisy any aminao de tsisy misy mofo anao de meo mofo ao iny aminao vatomamy meo vatomamy izy zany hoe lay fangatahana tonga eo aminao io ankehitriny amin'izao ankehitriny zao tokony anaovanao azy fa ny faharoa de ty ry avako malala zava-dehibe ny faniritsika ny fahalavra mpifandraisantsika amin'Andriamanitra zava-dehibe tsika tsy maniry zany hoe ho tsara fifandraisana amin'Andriamanitra fa ny fahatsaran'ny fifandraisana amin'Andriamanitra de navadika Isaiam-paminany manompoka eo amin'ny fahatsaran'ny fifandraisantsika amin'ny namatsika mahazaratsika mantsy zao foana hoe tsara ny fifandraisana amin'Andriamanitra de mahatonga vokatra tsara fifandraisana amin'ny namany zay fa ny Isaiam-paminany eto izy manao hoe fifandraisana tsara amin'ny namanao mahatonga fifandraisana tsara amin'Andriamanitra zany hoe atomboy amin'ny fifandraisana tsara amin'ny namanao aloha de tonga ho azy ny fifandraisana tsara amin'Andriamanitra navadika Isaiam-paminany lasa vokatra indray zany ny fahatsaran'ny fifandraisana amin'Andriamanitra atomboy amin'ny fitiavanamana aloha tsy atomboka amin'ny fitiavana an'Andriamanitra fa atomboy amin'ny fitiavanamana dia ho lavoraro ny fifandraisana amin'Andriamanitra atomboy amin'ny fitiavanao ny mpiarabelona aminao dia ho tonga ho azy ny fitiavan'Andriamanitra fa afakisika tompo mitsoranao zahay fa ity volana jona ity de mikasika ny hafa ny fihavanana amin'ny hafa ny toetra manoloana ny hafa no mofinaina menao anay fa afaka izay tompo mba tsy nandalo foana aminay ireny teny novakiana rehetra ireny fa hanova ny fiainanay hanova ny fijerinay ka anjary ho fiainana feno fomangoraka feno fitiavanamana ny fiainanay tsy fiainana vakibakiony ny fahakalana na ny fiheveran-tena ho zavatra na ny avinavokevitra fa feno fanetretena eo anoloana ny namanay aza verana ao andalo foana aminay tompo ity fotoana ity vavangio zahay mba hanana fo mahay miantra sy mangoraka ireo zay sahirana de manonona zay Jesosy ny fiadananao aminay tsirairay avy amin'ny tokantrano tsirairay avy amin'ny fiainanay tsirairay avy fanirianay Jesosy no andray valim-bavaka fanirianay Jesosy ny taranakay omendrika fanirianay Jesosy ny anana taranaka vanina fanirianay Jesosy ny anana feny fetanana ary ampianarinao zay fa azonao omenanay zany fa atombokay amin'ny fitiavana namanay de tareo zay ho amin'izany toe-pomendrika ny filazantsaranao zany saotra Jesosy amen.